nosoratany Maminiaina no atolotra nareo anio. Tantara nampitondrainy ny lohateny hoe ilay fiaran-dalamby nanatitra ny rotsy. Ireto avy ireo anome aina ny tantara: Vantsoa, Ioly, Liva miaraka amin'ny Faly sy Rakoto. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Aleoany eto amin'ity kartiny lalaka fa mahakamoany anodidina re miara-piarika. Sady lavitra mantsy any mbola feno fotaka koa. Ary mba tsy dia be olona ny andro fiaran-dalamby indray teto izany androany. Ny mpivarotra koa tsy dia betsaka. Ndry, ary toa olona fantatra ange tsy ranga amin'ny tatakolaka mipetraka etsitsy. Taiza moa no nahafantarako an'io. Ndraso io tadina. Azafady ange madame. Ahoana izay? Amin'ny firy ange ny fiaran-dalamby avy any Antananarivo no mandalo eto? Tsy misy fotoana raikitra ka. Indraindray tara, indraindray tonga ra-potoana ihany. Arakarak'izay hafainganam-pandehany ihany re. Ny tsara angamba raha jerenao amin'ny tableau. Voasoratra daholo mantsy ny fivezivezen'ny lamasina mandalo eto. Ka aiza ny mety ahitana an'izany madame azafady? Ao anatiny ao ka. Fa hono fa vahiny eto angamba moa ianao tsy mahafantatra an'izany? Vahiny eto mihitsy. Ay ve. Fa hono ram'izay? Eny tompoko. Tsy avitra ve no anaranao fa izy ianao madame azafady? Tsy tadidinao ve? Tena tsy tadidiko mihitsy. Iza re raha tsy mahadiso hoe? Ndraikio zany ianao. Fanjare niara-nianatra tany amin'ny lycée Ampefilonga isika Zany ve? Hoatray. Ay zary nareo zany. Ka nisy fanja anankiroa ange ny fantatro tao niara-nianatra tamiko daholo reo. Dia iza ny tena fandray be taminao? Indray mantsy somary niatakataka izay. Ay le dia fanjary ve zany ianao? Izy indrindra. Ay izany fanadinoko marina. Mahagaga koa. Nefa sika ny tena mpinamana be mihitsy tao. Nisy telo sika ny tena tsy nifakafoy. Marina izany. Fa hono ary fanja. Inona no ataonao aty aloha? Miasa eto ka. Dokotera tsy amin'ny hopitaly. Lasa dokotera ve le fanja naditra fahiny? Zany izao ry avitra. Efa renim-pianakaviana ve dia mbola aditra ihany? Renim-pianakaviana hoe? Eno efa roa ny zanako. Zany ve ry fanja? Vetivety ange izy zany. Aiza koa ny vetivety. Taona maro ange izay tsy naonantsika izay Za efa avy nanao fianarana tany an-daviko. Sambatra ianao ry fanja. Fa sambatra ahoana ry avitra? Ka sady navita fianarana no manana tokantrano milamina. Fa ny anao no nanahoana? Toa misendy fotsiny ianao hoe fa nanahoana ny anareo sy rotsika? Rotsy ve? Ty fanjy ty tokoa ny tena namandrotsy akaiky vo nahafantatra izy. Tsaroko izany ny aonanay voalohany. Andro tsy fianarana tamin'izay. Indrindra fanja vao mitondra ny fiara teo amboarina sao dia tratra rivany ka betindry ka raha-panina ty dia ahoana kia? Mino fa tsy mbola nary an-dalana akory izy ty. Asa dia mandeha mafy loatra nefa kina izany aza ka. Amin'ny tony lalana malalaka sy migodany tony ange matetika antony hitrangany lozy. Ndriko kia dia sarotahotra ka. Mbola mamy miaina kia. Jereo fa misy bisikleta mandeha ampovoan-dalana be zao io aloha io. Tandrema kia? Ny tony kosa dia efa misangy fahafatesana mihitsy ka. Tsy mahay makasisiny ve sa efa mitady ho faty? Tsy hano rery nge ny lalana raha matoa kely fa aza temy vazavaza loatra. Tsy maintsy vazavazaiko rehefa tsy mahalala ny tokony atao any fiara nge ny arabe fa ny sisa rehetra ny amin'ny sisiny. Fiara koa nge ty ediko ty so adinonao ara. Inona koa izay bisikleta? Andoki andefa inona koa ary ny famalindry amin'io Ka mahasosotrako. Izy manao ny tsy mety indray ny be famalino. Ndao andeha. Zay koa ny mety vehivavy miavonavona sady mahay vava. Tsy idiranao koa ny fiainako bisikleta no mba hanana ka miana-kendry. Avonavon'izay vehivavy re zany.
Saingy mitondra fiara avolenta ve dia manao tsinitsinina olona toy izany? Manafotoana. Tsy tiako maizina mihitsy aloha toetran'olona ohatran'ireny. Aleo andefa atao zandray dia izany ny voan'ny ratanaka etiko. Eo vizy lesy ny bisikileta ary avitra dia andao toizana amin'ny fitsangatsanganana ampiady karaji amin'ny manana eto vela. Izy azy rehefa lasako. Tsy ny fiaran'le tovavy ny avonavona tariva ety mijanona eto ty fa mba inona koa ny ary no ataony ety akodaoda ty ka? Olona ohatran'ireny ve dia toerana toy izao no mba fitiany hitsangatsanganany? Toa misakana nefa nge izy izany fa ahoana ary? Azafady nge ianao za ve? Ianao fa ahoana? Misy ilanao andray nga? Ratsy izany ve isakana anao somba mafatapatatra momba ny motera anao fa misy olana kely ty fiarako ty? Izany le vazatra miavonavona dia mbola manao ihany fa tsy mahay manambo tamby olona. Ho ataonao ve izy io sa ahoana fa atao ilaozanao mivandravandra fotsiny eo fa inona nefa no mahazo azy io Tsy fantatro hoe ohatran'ny zavatra nipopoko izay tao amin'ny motera tao dia io izy ny tokony io. Velomina tsy mety velona. Ka nahoana raha ny antsoina mpanamboatra se za tsy manana fa tsy bisikileta ty ve aian'io? Ianao koa. Jereo ihany aloha fa aizanao hitana mekanisien ty akodaoda ty Mbola hely zany fa jereo aloha sao mety ho vitanao ihany Iantso ihany raha sanatrika tsy vita. Mety ho vita ihany aloha nefa toa anahirana ny kasika an'ity fiaranao tsara tarehy tiako. Ajanony rehefa tsy anao ianao fa tsy izany no esesonao io ao ary ianao hijereko azy fa ely zany za raha teo koa mbola maika merindeso na veto. Misotranao fa velona ty. Ay moa dia zavatra kely monjany tsy nahavelona azy tao nefa dia tsy hitako. Ka mahazo mandeha amin'izay ary ianao Mifafao amin'ity lamby ty aloha reny menaka mainty be amin'ny tananao reny Oako zao fa tsy maninona lamba madio be iny ve no asainao amafako tanany Natao amafana tanany ty fa ataovy ka ivadika mainty be eo nge iny sahirana indray izay anasa azy avy eo. Dia avela amin'izao zany izy io. Aleo sasako ery amoron-drano ery fa tsy olana izany eny izy voadio tsara. Iaraka aminao eny koa ary ara izany ny ako mantsy ty mba misiko. Ka ty kiraronao avy be sady maranitra ty ve tsy letika eny amin'ny fasika eny esoriko ty raha zay izany foana zay ndao amin'izay ary mitandrimy ianao fa malama nge Oay, toa malama tokoa izy izany. Ka lomotra daholo nge re maitsomaitso dia avintsika reny Inona koa izany lomotra? Aiza ny tananao raisiko fa somenjereo sarotsarotra ihany mantsy mitety an'ireto bolongam-bato reto. Eo ary saika ny akarapoka teo tokoa ary tsy nitatananako. Ka mila fahaizana ny mandeha amin'ny tonika. Malama. Eo mandingana kely aloha. Zay. Ary aza mihetsika amin'izay ianao fa hidina aloha vao mandray anao. Eny ao amin'izay raha ny tena misoriko dia midina moramora Oay, ianao kosa tonga dia miatoraka fotsiny ko. Raha tsy voataziko teo dia angamba ny asa fotsiny lehilahy mantanjaka be toanao io kosa ve dia tsy hataty aza manao an'izany ianao fa malama nge eto ambany eto za raha teo tsy afaka mamikitra anao loatra so feno menaka avy amin'ny tanako ny akanjonako. Kay, toa makarary tongotra be izy zany. Ireo vato kely ireo tena maranitra mihitsy. Ianao raha teo moa tsy zatra mandeha tongotra amin'izao angambaniko. Tsy maninona fa efiko Mahafinaritra mihitsy zao toeran'izao.
te hilalao an'io rano io koa via reto de ao ny tananao ny sasako melo ndray mangatsitsika mahafinaritra ery izany rano izany ay ve misy toerana kanto ohatran'izao ihany aty alavitra ty kay ary mba ataovy moramora moa izy io fa nga heverinao fa vody vilany ary ny tanako nikosehinao amin'ny fasika ny tananao mihitsy nefa mahalemilemy fa tsy mafy akory nge zany fa manina nefa izy io ny fasika nikosehana azy ka tsy afaka io raha tsy zany ka solon-tsavony ange io tokony teny ianao da rikaiky ny fiara de nitondra fa tsy ny tanako nikosehanao amin'io ka efa vito efa aoko banina amin'izay mahasosotra tsy mangerifiry daholo zany tanako izany aoko izay fa andao hiakatra amin'izay efa ho ariva sady ity ny androko ka zany ne tsy mbola te hiala eto mihitsy mahafinaritra loatra ty toerana ity ka raha izany afaka miverina ty ianao anerinany raha tianao fa ny anio aloha andao hisaraka etoko tsy maintsy mody aloha mbola amerindesona iza tokoa moa aloha ny anaranao ty ary eza ianao ny mianatra avitra no anarako ary any am-pifoloha no mianatra ka any am-pifoloha ao amin'ny lycée ve fa inona no mahagagalao amin'izany ka za koa nge mianatra ao rotsy no anarako zany ve ary mbola tsy nahatazatazana anao tao aka aiza moa no anamarianao amin'ireo mpianatra be dehibe ireo tsika raha teo tsy mbola nifankalala marina zany fa nakaiza aloha le ankizy vavy niaraka taminao toy iny toroa tsy nareo niaraka teoko nanatitra n'iny angeny nandehanako taty ankizy vavy ray kilasy amiko izy iny ay ve ary andao hiakatra amin'izay sao tratraly letoka ndao ary ao tatany indray aka tsy mety voafafa atao tsaiko mihitsy ireny fotoana mamy ireny toa mbola eny ny tanako foana ny hafanan'ny tanana mikitra iavitra aiza ho aiza renao zany tsy nivalianao akory nge ny fanontaniako inona moa no nanontanianao teo ka avy aloha zany hijanonandro efa tsy taditinao fa hono iandry fiaran-dalamby ho aiza ianao ty aloha fiaran-dalambe avy any Antananarivo no nirasako eto fa tsy za akory no ndeka mipetraka eto zany ianao nahoana nefa ny tsy mba hitako teto hatramin'izay ka tsy mipetraka eto ary fantsa fa vao maly ariva nge ny tonga teto de taiza ianao nivantana misy rafozako eto ry avitra misy zavatra miampiasa alohanao io mafy mihitsy ngamba ka fa ahoana ary fanja ka nanontany anao ateo hoe nanahoana ny anareo sorotsy to tsy nasianao valy ny fanosenty fotsiny ianao zo indray nefa ianao milaza fa tao amin'ny rafozanao nivantana fa maninona tsy mahazava amiko mihitsy fa misy olana ve taminareo sorotsy ny olana ve mory fanja tsy hiala amin'ny olombelona tadidiko mihitsy ny olana voalohany sy eo na dia mbola tsy nifankatia tsara ary zahay fa hoe ikarakara alim-pandizana any amin'ny alliance française angeo ny mpianatra sasany atao amintsika ato fa inona olo tia ny antony ka izao ka nisy mpianatra sasany tato amintsika mandalina teny frantsay tany ndretsy de ohatrany hoe navita fianarana zany zareo amin'izao fotoana izao de ikarakara alim-pandizana amin'ny voany ay ve de maninona nefa zany koatsay de mizarazara fanasana any lesy zareo izay no anontaniako an'lahy hoe mba efa henon'lahy ve zany ary nahazo fanasana ve aloha lahy sady tsy naheno lesy tsy voasa amin'izany de mahagaga zany detsika inona no mahagaga ny lahy amin'izany ka laha tsy nahazo fanasana io ka fa ahoany ka anefany anisan'ny voaka amin'izany ange le ankizy vavy mpiresaka ny lahy amin'ny TD iny miresaka fotsiny ange zay siny fa tsy de mbola nisy fankazahoana loatra akory kaive de tsy hamenatra azy ve ho elahy ny anasa sadika inona le tiano amenatra amin'izany fa soavany zany no elahy lehilahy de miteny an'izany fa mety hanahirany zany raha eo amin'ny toeran'ny zareo vehivavy
fahono inona elaka nisy nanasa am'izany ze ay ka zao ka anyzokonay nge mpikambanao amin'ny aliansa hoe de mazava ho azy izy vo asa ihany ko de zao nefa tsy te hanatrika an'izany anefa izy de nomeny ihany fanasana ka misy roa mihitsy izy ao amiko ao ka ahoana raha andaotsika serolano miaraka ane ka tsy ahasosotra kosa velesy zany inona le tiano asosotra am'izany fa andao be sy bambengely ty ao am'izay koa mba afaka miresaka tsara lasy le akizivavy namana iny lesy velakotsy zany ke lesy tsy mba de tiany ty mamonjy alipandizany ty loatra mba tray sady ny olana koa ny akanjo entina am'izany ko tsy manana miaja mihitsy ako angamo hoe lahy tsy manana ka tsisy mihitsy ve ao manana fa andao le tsy fa ndray mandeha iny fotsiny ane laha koa angamo de isan'andro ny manao an'izany fa mba io lesy mba ka zao ary rovina aloha le izy anefa fa so amin'ny andro tsy mahafaka ako ohatry ny heniko hoe amin'ny asabotsy alina lesy tsy afaka vela am'izany afaka fa ny fotoana ary no ataovy matotrako zao ary mimana aloha fotsiny laha fa mandalo any amin'ny lisany any amin'ny valo eo de lasitsika oke raikitra ary zany ahoana aloha fahitany lahan'le ambiansy am'izao ahoana mahafinaritra ka tanaro zany ko ny efitrano tsara ravaka ny olon-drehetra miaingo fatratra ery ka andao am'izay andira izany elahy mazy to variana mitazana fotsiny ko andraso lesy fa tsy mbola miainga tsara ny filimina aleo aloha ahaka saina tsara ireo ny zava-pisotro misy azo hoanina ihany ko ireo azony lave zany sa le mafampana mihitsy aloha ny lainolahy aleo andeha milamina am'ireo ihany aloha letsy fahoana aly ty ahoany elahy itsy any samy efa nahazo namana dolo eo mbola eo mpitadiavana mihitsy zao letsy elahy ty koa mahakamo angelesy ry avitra ohatra ny miavinavina zany daholo ny vehivavy ato sady zay miseho miaingitraingitra miteny frantsay daholo zany lesy tsy mahagaga zany fa zay ny anarany tato ka tsy ampiariny kosa ry ve o ela ka na izany aza lesy to lasa zesta ndray lisiko jereny langeletsy zao ve ho azony lahalaina andy zao mandehana ny ramo aloha fa aza tsaray nivelany toy izany to sa letsika fa za daholo inge no mifanaretsaka maka andreo eo ireo hitanylahy am'izao ka tsy andia zany fa hitaza-potsiny eto raha izany to manahina letsika sady ireo ve lesy tsy efa miaraka amin'ireo vazareo daholo jereo reto fampiotakon-danany zareo tsisy zava-baniny eto raha zany fa andao ody andraso kosa aloha fa lahy koa lesy zany ka inona fotsiny ary no atao eto tsy saka partenera tsy inona fa samy maty lolo dolo tsikako zay aloha ny vomafy fialange mananamany aiza tokoa moa izy iny am'izao aloha aiza asa atray nareo zao nefa nandidy ny tany naty olona taniko ka tsy nahita azy aloha tena mariny de tsy eo izy zany inony fa inona koa nefa ny mahadodina ny lamy zany tena tsy azoko za mba mikaroko azay azon'le ty fafinaretana indray moa lesy nitserotseromako ka ny any lahy mikaroko any tsity tovavy be dehibe reo neo tsy atao zay azahoana anankiray fa ny tsy tany nykaroany lahy tsy tahoana ka tsy hitako avela eto de jereo ry aiza tsy izy io manao maksima iny io aiza lesy zany io mandeha amin'ny vazaha io letsy mitodika ety amintsika mihitsy zao ny endriny io tena irotsy tokoa io makafirindy izy zany mitsipihatra amin'ny masony sady miondakondranako zany ortiry afitra hitany lahy ve io sy hitako ao lesy zay fa nijanona le hira nandizany zareo hitany lahy nahoana le ty raha atoniny eny misy makeo indray io fa za lesy tsy hoeny aloaloha ivoaka kely akarivotra fa mafana be ato fa azony inona koa ary le iny indry aiko zao natao mindreto ka aizy avitra ny tsy hososotra ary efa tsy katry ny adalatra am'izay zany zao fihetsika rehetra zao de zany nakamo azy teo tsy meko tsy nikosa aloha ny adala tsisy azaka an'izao koa reny fa mifampitaritarika ny voakany
naka saina eto fa toa misamboara farabe ihany zany mba hafoko zany. Izaho koa niary zany. Oay, irotsy le vaza niarana ny taminy teo ka tsy mahita akory. Ny koa tsy mbola zao zany ka rehefa vita somatsara ny mariazintsika dia mahazo manara-po ianao e. Ty vaza ty zany ny miaraka aminy. Aleto aho fatao iaino tafan'olony roa eto fotsiny ka nefa anao tsy mbola sitrapoko zany fa velao aka. Avelao. Tena tadiaviny le dia atao tsirony inky izy zany. Itsoko vonjeo inge ianao raha mbola manao an'izao e. Avelao aho ifa hoe avelao. Aleo itirako atsehatra fa tsy mety koa sao tony le talasoka. Vonjeo. Avelao ty vehivavy rehefa tsy manaiky fa aza atao akeriny avelao Yafitra, okizay fa ampy zay e. Aleo faiziko mihitsy rotsy fa mpanararota vehivavy Andray ino ray ny Allah. Yafitra mbola fanampony. Oka zay fa sao dia afaty olona eo ianao sady olona mamo ange io fa tsy atady anao velively. Mamy tsy mahay miaina io rotsy fa avelao anaovako azy. Yafitra, mipetra tsara ho ahy ianao. Ahoana ny azo anao zao raha maty io ka. Tsy raharahako zany rotsy. Andray Isa zangeny tokony ho saziny lalàna zao satria manao akeriny ianao inona le mena fofony ty. Oka ho zay fa andao andeha ka sady mamenatr'olona koa fa jereo ange reto avy reto daholo ry zareo fa inona zao misy miady angaho tsy misy ninina fa zany tabataba eo nareo andao ian'le toaingana riavitra fa afa-baraka. To yavitra fa nisina le ty teo o yavitra lasa riavitra rehefa tsy andehanao tena lasa niaraka amin'ilay sipy yavitra. Le vazato lasa mitsoky fa ahoana kosa azy zany. Saro-po be mihitsy dia ahoana zao raha matinao teo iny olona iny. Zany nga azo eritreretana tsony rotsy fa tsy atahoranao anao akeriny ianao koa miavy iny metinao ty amin'ny maizimaizana ty. Fantatro fa tsy anao an'izany ianao ianao nga materitreritra ohatran'iny. Tena tsy mena mivadika tokoa. Tao amin'ny alim-pandizana nefa nareo teo mifanaraka tsara ery. Reny noho izy rehefa tsy mahay mandanjalanja ny zava-pisotrosotrony manaonao foana. Ianao koa ngeny tokony tandrina mba tsy niaraka tamin'ny tany toerana mangina rehefa ohatran'ireny. Efa fotoana maharitraritra ihany ngeny ny rahako tamin'iny fa tsy mbola nanao an'izany mihitsy izy. Nefa ve mamy ohatran'ireny foana izy amin'izany ka. Izy kosa aloha tsy mbola hitako mamy be ohatran'iny gaga nefa androany fa toa nanao fanahiniana mihitsy izy. Karaha izany zavatra efa nomanina mihitsy nge zany iny mahatsiravina le toe-tsaina ry avitra. Olona ohatran'ireny ve mba natokisandry mamao nga efa fantatry ny ray sy ny reninao izy iny ka. Ka ry zareo ihany angeny nanolotra nino ho ahy. Zanabazaha manan-karena mantsy ireny dia nampidirina foana na dia fantatra aza fa maditra. Fa hoana rotsy firy mianadahy nareo ny ray tapo. Zarery ihany ny zanak'ry zareo ka. Tsamba amin'ny fitiava-karena koa ny zany reo ray aman-dreninao mialatsiny aloha miteny an'izany tsy misy fahadisoanao zany fa zava-marinako. Le toe-tsain'olona ohatran'izany mihitsy rotsy ny mandreraka amin'ny ray aman-dreny sasany zanako vavy tokana zao ve dia ataonao sorona noho ny fitiava-kareny. Mampalahelo ry avitra fa hono nenao koa ve mbola velonao ny ray aman-dreninao. Ny reniko ny efa maty fa ny raiko sisa androany saingy efa manambady. Dia mipetradrery zany ianao sa misy olona miara-mipetraka aminao? Zarery no mitokantranao ka. Ndray dia iza zany no miantoka ny fianaranao ao? Dadana ihany fa iza moa Tsy manana mpiray-tampo koa nga ianao? Zarery ihany ny zanany tamin'ny mamanay fa amin'ilay vadiny eo zao izy no manana telo menadahy. Mampalahelo ahy ianao zaniko. Zany le fiainana rotsy fa nahoana moa raha miverina any amin'ilay alim-pandizana amin'izay sika sao tara ny fizarana diplomanareo ko. Toa hoe amin'ny 12 alina ingeny no zaraina ilay izy. Tsy verina ntsony ary avitra fa velao ry zareo ilaza ny zelazainy ao
aleoko mandany ny alina amin'ny firesatra isahana aminao eto. Dia ahoana zany ny maro-pahaizanao ka? Avy aloha hoany fa manaraka alaiko e. Iny ngamo ho very. Eny ary rehefa izay ny fantatro fa mety. Verivery saina toy izao indrindra moa fa isaky ny mantany androtsy ny ady ary very zareo samy saraka mihitsy. Raha ny saraka nefa nahoana izy mbola nivantana taty amindravosany ihany. Ity kosa angamba le fiaran-dalamby andrasako. Fa inona marina no andrasanao eto olona sa entana? Miandro olona ka. Ka mpitondra entana ty avy ty. Andray toa tsy nijanona fa ahoana ary? Mety tsy misy entana ho raisy na apetrana eto dia mandalo fotsiny izy ka. Fa olona izy aloha ty andrasanao Rotsy reny hoany dia tsy anazy ahy angamo tsy mbola nolazaiko anao zany ka. Tena miasa aloha mihitsy ty avitra ty ka. Mifamadibadika daholo ny zavatra lazainy. Fanja manontany ianao nge ahy ka tsy mbola nilazan'izany ianao fa makaiza mihitsy ty sainareo ty mieritreritra an'izao tsy ary Fanja. Ka efa ho avy eo izy zany ka mbola inona indray? Sa tsy mbola azonao antoka tsara hoe ho avy an'io izy? Atokisana ka. Efa nisy fampilazana tonga mihitsy ngefa ho avy amin'ny fiaran-dalamby mitondra mpandeha ho an'ny Tomasina io izy an'io Zaniko. Ely zany ka ho tafahoana eto indray zahay roko. Tsy nivakafohy mihitsy ange izay ziziny saingy ho zarazara ny toe-pianarana samy hafa dia tafasaraka ihany. Tsy mba niady zany mihitsy kosa angamba nareo roa tamin'ireny. Nisy ihany aloha ny olana saingy tsy nataonay nanapaka ny finamananay akory ireny. Nitsaronao le fifamaliana tamin'le baolina baskety? Tadidiko le baolina nivakianareo iny ka. Tsy za kosa ange namaky an'iny fa baolina efa vaky avy any izy iny na fitondray ankizy ahy dia za indray ny adivandrotsy. Niakatra trany amin'ny proviseur mihitsy niadinareo roa tamin'iny. Angatsy loza fa saika voaroaka mihitsy ange tamin'iny. Ray volana izay roa tsy nifampiteny tamin'izany. Nefa hoaiza fa nifanaraka ihany avy teo fa tsy andrika ry zany izay eo nananikala raha tsy ny ampatsahivana andreny ka. Ka hiara iandry amiko eto zany Fanja. Aleo ahy iandry eto fa zaraza ry zaniko. Fa hono ny zanakareo moa zany mba aiza amin'izao? Zay nga mbola niteraka ka nandritra n'izay fotoana ela be zay ve? Nareo aza nge efa niaraka ela be vao nahita ny rain-janako mbola mpinamana fotsiny ange zay tamin'ireny fa taty orina lavitra be vao tena niaraka Zany ve? Zany eto amin'ity toeran'ity ihany indray. Mahafinaritra izy ity fa inona loatra ny mahafinaritra anao eto Rotsy toerana feno vatovato sy tora-pasika ity ve? Mahafinaritra. Ery lavitavitra ery nefa misy moron-drano rakotra tora-pasika mahafinaritra. Eto ihany ny tiako. Fa hoany mbola tsaroko mantsy ny kosehanao ny tanako tamin'ny fasika teto. Ianao tia koa ny Rotsy zay zany ve dia mahasarika anao iverina eto Vazivazy zany fa tena nahafantarako zavatra betsaka mihitsy ny niarahako taminao teto Fa ahoana? Fantatro izao ny lomotra, hitako ny mitety vatolampy sy manitsika fasika ary vato kely, mahay manasa tanana amin'ny fasika ihany koa. Zany ve Rotsy dia mahafinaritra zavatra kely tsy misy dikany toy izany? Mijaly ary ange ny olona rehefa voafatitra ny fiainan-drenivohitra be loatra mivoaka ny trano dia fiara koa no manatitra eo am-baravarana, tsy misy zavatra hita. Sambatra mihitsy nareo mifanosina amin'ny natiora. Ianao misy toy ny rotsorotsian'ny fiara isan'andro sy miaina amin'ny renivohitra ve Rotsy? Aleoko lavitra ary avitra miaina ao anaty natiora ohatran'izao toy izay izany fiainako izany. Matsiaro ny tenako voageja mihitsy ange ahy. Leom-piadanana ange ianao zany? Zany ve? Ny ilofosan'ny olona eto ambonin'ny tany Rotsy dia miaina anaty trano tsara miaraka amin'ny vola makarena. Ny ianao kosa nefa toa ny falohatra amin'izany.
raha mba izaho mantsy ny teo amin'ny toeranao io angamba dia tena sambatra mihitsy. Ndao ary efa madika. Indrisy mantsy raha netiko moa izany dia lasa lavitra loatra koa izany resaka izany fa andao aho eto mitsangatsangana amin'izay aloha sady atoroy an'ireny zavatra mbola tsy fantatro ireny. Andao ary ry lavidavitra ery. Mahita mpanarato ianao eny dia mahita pakafasika ihany koa. Aleo toerana milamindamina ohatran'izao foana ka. Tsy teo voatabataba mihitsy mantsy. Andao ary verina any Atsimoany. Any izao no milamindamina tsara. Ary tantana fa malama be ny lomotra ka. Etsy ary. Kay. Izany tanany malemilemy mamikitra amin'ny sandriko. 100 ny lava. Atopany rivotra eny amin'ny endriko. Ny fofony ranomanitra mamerivero avy aminy. Oka fotsiny. Iafitra tsy tsaroana akory veo miaraka aminao ahy. Fa ahoana rotsy? Ka jereo ngera tsy miridana ohatran ireny maika ho izy ireny ianao za amin'izay taritana ohatra amin'ny tarikomby. Ny tongotro nefa hita fa tsy mataty an'ilay vato kely. Jereo ngera tsy nivoaramena mihitsy. Oay. Azafady re rotsy fa tena variana be dia tsy tandrotandrika akory ny famindrako teo. Tsy manaiky an'io dia ahoana re? Sa ahoara fa otrotsoka ianao mandra-pahatonga ery amin'ilay toerana mipetrahantsika teo. Ao ary dia tena miazakazaka. Eny ndao ary. Ahoana ny toy le resaka teo fa tsy nitohizanao akory ange? Ahoana tokoa moa taminao teo? Ela be taty aorindreny fankalalantsika ireny ianao izy ianao vao sanamborika fitiavana tamindrotsy. Fa inona ny antony? Ny fijerenareo avy aty ivelany nefa dia toy ny olona efa niaraka. Betsaka mihitsy aloha ry fanja no nilazana izany. Izany mihitsy ka. Ny tena marina nefa dia izay nolazaiko anao izay. Tsy sanotory fitiavana tamindrotsy satria betsaka loatra ny elanelana nisy teo aminay dia natahotra sao laviny. Andray kosa. Raha ny fijeriko androtsy tamin'ireny nefa dia efa tianao izy. Saingy ataony vehivavy ahoana moa no hitory fity fa tsy maintsy hoe niandry izy izany. Fantapatako ihany ry fanja fa za mihitsy tsy nahatoko tena. Mbola tadidiko mihitsy ny fiambakafaka amin'ny vavako tamin'ireny. Fa ahoana rotsy? Inona mihitsy ny tena hankafizanao an'ity toerana eto ity? Isaky ny tia resaka amiko ianao dia eto foana. Ny fanambarako taminao ange fa nafantarako zavatra betsaka teto sady mitahiry fahatsiarovana goavana ho ahy ihany koa. Ka inona ry ohatra? Le farany teo izao nitrotroinao dia nentinao niazakazaka. Dia maninona zao izany? Ohatran'ny nampalahelo andray ianao tamin'iny. Fa ahoana rotsy? Ny fanarahantsika nge iny. Ny fanarahantsika tokoa saingy za ny falina azo trotro fotsiny fa tsy nieritreritra ny avizananao akory. Hitako tsembokiringe ianao tamin'iny nefa tsy mba nisorako akory. Ay ve izay izany fotsiny? Izay izany fotsiny ozy izy ianao fa tsy nampandrimandry mihitsy iny tany an-trano. Izany ve rotsy? Marina. Nanenina mihitsy aho izany anaiky ny nanaovanao aniniko. Ianao tiako ny rotsy. Za nge ka tsy nieritreritra zavatra hafa mihitsy tamin'iny fa ny anaharidianao tamin'ilay tongotra narary ny vato kely ny tao an-tsaiko. Tsy nandry ny saiko ry avitra. Tsy nalala fomba loatra ka amin'izao lazao amiko kosa izay zavatra tianao mba ho onitra izay. Rotsy tsy ilana an'izany akory re iny. Tsy lalao ange iny. Lazao fa tsy tiako izany ka. Manjary tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy iny dia tsy mampatory andray. Ka azoko lazaina daholo nefa izay tiako rehetra. Lazao fa vonina natanteraka Ka ahoana re zao ary? Menanao nge afinna raha mampisalasala anao raha ohatra hoe
lazao manomboka miariva nge zany andro zany ka tsy aleo manaraka miresaka an'izany. Tsy miala etrotsika ny ora tsy lazainao aly zavatra saika ambaranao teo na araina eto aza ny andro. Tsy zany rotsy fa to manahirana nge. Aleo amin'izao ihany ka. Kosa ringa za zany tsy ala eto raha izany. Manaraka re rotsy fa hariva ny andro. Aiza zay andro hariva eo e. Ny masoandro aza mbola ry ambony be ry. Zao ary re. Tohizo e. Miandra nge e. Tianao ary rotsy e. Izay nilaza an'izay zao dia naninona? Fantatro ny tianao ambary. Nitsarovina nefa fa ny fitiavana tsy mijery elan'elan'ny taona na fananakarena na fitiavana. Rotsy tsy naposiko. Hoe mety ho tianao koa ve? Lavitra loatra nge ny elan'elana eo amintsika. Diso nefa ianao fa tianao koa ary avitra. Rotsy toa tsy nino atombenao amin'izay ny sainao fa izay ny tena izy. Ary andao amin'izay andeha hody fa sao dia tratra riva ty. Nampisetanao fotsiny teo ry avitra. Mitamberina atao tsaiko ireny andro lasy. Tsy hay verina intsony mantsy ireny. Satria nahoana ry avitra? Nasika samy efa lehibe sao aza nge mbola tohizana foana ny mampinamany. Fa hono Veritaona taty aorianany tsy neonantsika tsony ary zany vao ny fanambadina reo Rotsy. Sa tsy nisy mihitsy zany? Nisy eritreritra ianao mary azy ihany tamin'izany saingy tena nanahy sarotra be mihitsy ilay izy ry Fanja. Fa nahoana ry avitra? Zao ary efa namana tamin'ny Rotsiry ianao ry Fanja ka ataoko fa mahafantatra tsara ny toetran'ireo ray aman-dreniny. Eny azo lazaina fa fantapatatro ihany loha e. Matimatim-boninahitra izay ry zareo ireo, indrindra fa ny reniny. Fantatro tsara. Tena nahoana ry avitra? Natetika mihitsy izay mianaka no nifandona foana. Ka angamonareo mifanerasera matetika? Nisy fotoana mihitsy aza nge efa niray trano izay. Ay ve ny tany amin'ny trano zareo tany Tomasy io sa teto Brickaville? Tany Antananarivo ka. Manana trano ihany koa nge ry zareo e. Fantatro ka. Io trano nge ny toeran'ny zareo fony sika nianatra tany reny. Fantatro tsara mihitsy. Efa nitokantrano tao ambany rian'io trano io zahay sy Rotsy ary zareo kosa tao any ambony. Nefa mbola tsy vita mariazy ve? Mba neken'ireo ray aman-dreniny koa sariko? Voaterina naiky tsy fidiny zareo satria nisisika mihitsy Rotsy tamin'izany. Narary vokatra izany mihitsy aza moa izy ny ray mandeha izay. Dia mba nanahoana ny fiarahamoninareo tao? Tsy tsara mihitsy rery Fanja. Za raha teo koa moa mbola tsy niasa tamin'izany dia vao maika. Tsy maintsy izany satria ianao efa tsy tiany nefa mbola enta mavesatra ho aminy koa. Marina mihitsy izany ry Fanja satria ny ray andro izay ary efa reraka avy nitady asa nefa tsy nahita dia mba nody aloha. Dia gaga fa tsy tao an-trano Rotsy. Fa nakaiza Rotsy nefa ny trano ty tsy midy akory. Izy anefa tamin'ny maraina ny laza fa tsy salamalama. Ny fandrinana andriny aza mbola io tsy mipirina eo akory. Aleo aloha ahitsotsotra kely fa reraka mihitsy azaniko. Mipetra aloha ndry dia no tsara ny teniko e. Ka ny tranonay ngery maman tsy midy akory. So mba hidiran'ny olona ka? Iza akory etsy ny sahitra ao amin'ny andro atoandro be tia. Mikatona nge vavahady moa ny alika mandehandeha ao tokotany eo e. Eny ary, ka inara ny resaka tianao ambara amiko e. Inona moa fa tsy ny amin'ity vadindry tsy veloka tenaina sy tsy maty foti e. Fa maninona kosa izy no ataony maman an'izany? Ka izany io ko.
atao ahoana ny anantenan'izay olona tsy anasa ohatran'ireny tsy maty afoy koa nefa satria indri mbola mifikitra amin'ny amiko ka efa mba mitady asa foana izy ry maman fa tsy mahita inona koa ny zany eo retsy asa be dehibe io ka raha tena mitady koa ve izy tsy ahita fa angambany ilozany mandendehan'ny fotsiny de mody izy aveo rehefa tonga ny fotoanany sakafo tsy zany kosa angamba ry maman ka izy aza nge mba efa makery amin'ny ahitany asy eo masondrizy mody milaza an'izany fa ny mifanotra amin'izay ny tena oatsainy retsy kambo be tendake ivadindry io satry ny inana nefa tsy te hiasa tsy marina kosa zany ry maman izy aza tsy matelikanina mihitsy ao mandinika an'izao fiainana izoko vahiny amin'ny fomba n'olona toreny tokoa ndrika fetsy amin'ny ratsy ange retsy ny olona tsy mahana ohatran'ireny mety tsy tiandria kory izy zao fa nohondry hitany fa vavy tokany mpanan-karena de nidirana maman zany ny marina retsy nanao an'izay fomba rehetrarehetra izy ambabona ny fitiavandry fotsiny mba hinanana ny arenandry de efa dondrina no iza kosa ary maman tsy atsapan'izany raha izany tokoa ny tanjony tsy dondriny ndry fa tsy ampy amidiny andray hitako ange ny fiainanareo ao vao miteny fotsiny izy ireny de efa tsy manan-kalahatra ndry mba mieritrereta mihitsy nareo ka ny anasaraka anay mihitsy ange ny tanjonareo raha izany ka tsy aleo moa ve aky misaraka de mbola tsy lasa lavitra loatra indri raha teo mbola tanora tsy atahorana olan'zara mihitsiko de papa koa ve mitovy hevitra aminao amin'izany ry maman nahoana moa izy ny tsy hitovy hevitra amiko retsy asao fa fambaraka iresana ange ny anay amin'izao zavatra ataonareo zao ny zana-bahoaka rehetra mivoaka mariazy mikatrakatra ny anay kosa inona fotaka ka maniry ny anao mariazy ange zay ry maman fa tsy ekenareo ka anao mariazy amin'izay kiso borambo tsy asa nanana tsy fianakaviana azy ateherana tena manala baraka mihitsy ka very asana ny fianakaviana marina fa mba dinidinio ihany aloha ka farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ny ilay tantara nosoratany Maminiaina tantara nampitondrainy lohateny hoe ilay fiaran-dalamby nanatitra ny rotsy ireo nanome aina ny tantara Vantsoa, Ioly, Liva niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto tovy razana mamonjy ny nandray feo Anjary Liva no nanaditosa amin'ny herinan'io ny fizarana faharoa